LGBT Telma, des actualités uniques, dynamiques et renversantes dans le journal TV. Rejoignez Uprime, 5 filières au choix, paramédicaux, droit, gestion et management. Uprime, Manouchawanao ni Vaovao. Investissez dans une valeur sûre. Choisissez Uprime. Tsy manana politika mazava momba ny fanatarana ny tontolon'ny asa na ny miankina amin'ny fanjakana na ny sehatra tsy miankina ny mpitondra ankehitriny hoy ny teo anivon'ny fisemare manoloana ny olam-bahoaka misy amin'izao fotoana izao. Tokony hametraka fomba fiasa matotra amin'ny fifehezana ny fitangany vidim-piainana ihany koa ny mpitondra fanjakana fa tsy variana manao resaka ambony latabatra fotsiny ihany. Tsy tokony hisy ny fonctionnaire fantôme eto amintsika raha tsy lokon'ireo fitondrana ny fandimby loko politikany ireo sapana raha-mpanjakana isan'ambaratongany hoy ny eo anivon'ny senady raha naneho ny heviny mikasika ny fanesorana ireo mpiasa-mpanjakana fantôme manodidina ny temialina. Olana eto amintsika miditra anatin'ireo sapana raha-mpanjakana avokoa ireo mpanao politika mpanaradiany fitondrana ka manilika ny hafa eo amin'ny toerana misy azy. Any ivelany manambana ny valana retina ho an'ireo mpitomponenana mihoatra n'ireo tapitrisa ao atsimon'ny Bande Gaza. Mitoy ihany koa ankilan'izay ny fifanakalozana hitadiavana vahaolana fampitsarana ady ao an-toerana. Ny andinindin'ireo avy hatrany ary. Maritra ny araba tompoko lahy sy tompoko vavy amin'ity aliny alahady fa 5 ny volana Fevrier taona 2024 ity. Marasanao tompoko lahy sy tompoko vavy anjo ny famparalamba vao hatramin'ny farany amin'izao alina izao. Ny anomboantsika izany dia ny pejiny lafiny ara-sosialy avy hatrany tsy manana politika mazava momba ny fanatsarana ny tontolon'ny asa na ny miankina amin'ny fanjakana ny sehatra tsy miankana ny mpitondra fanjakana amin'izao fotoana izao raha ny nambarany teo anivon'ny fisemare na ny firesankina ny syndicat ny mpiasa eto Madagasikara manoloana ny olam-bahoaka misy amin'izao fotoana izao. Tokony hametraka fomba fiasa matotra amin'ny fifehezana ihany koa ny fidangany vidim-piainana ny mpitondra fanjakana ary tsy ho variana amin'ny fanaovana resaka ambony latabatra fotsiny ihany. Dia rahantsika ny makasika izay. Mikorotana tanteraka ny tontolon'ny asa eto Madagasikara ony teo anivon'ny fisemare na ny firesankina ny syndicat ny mpiasa eto Madagasikara tsy mifanaraka amin'ny karamary sy ny paisa isan'andro ny fisonotry ny vidim-piainana miamidina hatrany ihany koa nefa efa mividy ny mpiasa malagasy. Tsy misy vahaolana entiny mpitondra fanjakana mahakasika izany zavatra rehetra izany hatramin'izao fotoana izao. Ahina teraka tsy fandriam-pahalemana izany amin'ny ankapobeny mangany fotsiny tsy fananana asa sy ny fametrahany natao hoe sécurité sociale universelle izany no fototrafotrasa tsara indrindra apetraky ny fanjakana amin'izao fotoana izao. Raha ho an'ny tontolon'ny asa manokana eto Madagasikara aloha dia tsy misy politika mazava izay hoentin'ny tompona andraikitra na ny fanjakana amin'ny ankapobeny mba hafahana zany ahafahan'ny mpiasa misitraka zany asa mendrika karama ampy sy mahavelona. Zany moa zany tsy dia teny hoe firisan-jato fa raha itsika angamba ny mahita tsy dia misy loatra zany ny famoronana asa miforona eto Madagasikara dia miteraka an'izay tsy fanaran-dalàna zay satria rehefa tsy ampy zany ny tsenany asa dia mazana manao zay tiany ataony ny tompon'orinasa. Ary io koa zany rehefa misy zay le hoe fanitsakitsana an'izay rija tena mandalàna zay dia tsy misy ihany koa zany fanerena na fanaraha-maso zay ataon'ny tompona andraikitra fa dia manao zay daniny kibony zany le mpandrarano zao fotoana. Anjara ndraikitry ny fanjakana tanteraka ny tokony ifeny fiakarany vidim-piainana manoloana ny zava-misy ankehitriny raha ny fanazavana hatrany. Na ilay mpiasa zay manatanteraka ny azany ara dia tsy mahavelona azy ilay karama omeny mpampiasa azy. Kanefany raha ohatra zany ka tiana nisin'izany firenena mandroso dia fijerena le famividiny mpiasa malagasy zay. Raha ohatra zany ka hoe mbola tsy tratra ny tanjona hoe le budget tipa dia anjaran'ny fanjakana zany ity moa zany dia novananto fanjakana hoe anjaran'ny fanjakana mifehy ny vidim-piainana mba ahafahan'ilay mpiasa miaina sy mivelona. Aza tsy gaga angamba antsika raha jerevantsika fa betsaka ny tanora malagasy zay mitsoaka mitady asa ny velona satria tsy misy tsirontsony, tsisy tavontsony, tsisy menaka ntsony ny tontolon'ny asa eto Madagasikara
dia mitady fomba rehetrarehetra zany ny tanora malagasy amin'izao mitsoka ny velony fa tsisy mamintsony eto amin'ny firenena. Tokony hitady vaolana azahoany ny malagasy fitsaboana memem-pona izany ny fanjakana. Ny fanabeazana ihany koa dia tokony memem-pona. Aoka izany tsy fijerena ny tontolon'ny asa eto Madagasikara fa leo ny fantrany ny voaka malagasy raha ny nambara ny Fevrier Marie atrany. Tsy tokony hisy ny fonctionnaire fantôme na ny mpiasam-panjakana matotoa eto amintsika raha tsy lokony ny mpitondra fanjakana ny fandimby ny loko politikany ireo sampandra-panjakana isan'ambaratongany. Raha ny nambarany sinady manoloana ny hevitry ny fanjakana amin'ny fanasehoan'ireo mpiasam-panjakana matotoa manodidina ny 10 alina eo amin'izao fotoana izao. Olona eto amintsika raha ny fanazavana trany miditra ao anatin'ny sampandra-panjakana avokoa ireo mpanao politika sy ireo mpanaradia aminy ka maneritery ireo mpiasam-panjakana tsy maintsy anaraka ny loko ny mpitondra fanjakana. Dia raha tsika ny fanadidentiny Daniela Midorso. Antony avy amin'ireo fitondrana ny fandimby ihany, hony avy eo anivo ny sinady no mahatonga ireo fonctionnaire fantôme na ireo mpiasam-panjakana tsy fatam-piaviana eto Madagasikara satria ailika izay fitondrana mijoro ireo rehetra tsy mitovy firehana politika aminy sy ireo mpiasa voatendry nandritra ny fitondrana teo aloha. Ny sampandra-panjakana eto amintsika raha teo izay lasa hidirany tontolo politika raha tokony hijanona ho neutre raha ho ny fanazavana. Satria misy tokoa ny fantôme avy amintsika ihany maha fantôme azy aloha voalohany. Hoe olona niasa tamin'ny régime an'izao dia nommé tamin'ny régime an'izao dia leo ahilaka. Tsy sitrapony inge zany. Fa misy sasany koa tena fa zatra fantôme satria lasa manao politika dia rehefa tsy lany ny olona nitohanany sy ny olona tiany dia tsy miasa le fonctionnaire. Igny zany le azorasina ampiakarina codise. Satria reny no antsoina hoe fonctionnaire 30 andro fanjava raiky. Raha ohatra ka zavatra azo edivana fa d'une autre manière zay fantôme zay. Meo asa zay fantôme. Meo poste ny olona. Neto hoe mbola maro be ny poste vacant. Fa maninona misy fonctionnaire amin'ny flotte. Zany defa diso. Un fonctionnaire est une personne qui occupe systématiquement une fonction. Zay la définition. Fa maninona misy fonctionnaire sy manana asa sy manana poste. Sy miditra bureau sy manana bureau. Sy fonctionnaire zany. Nefa izy mi-occuper fonction izy anatin'ny manana ny grade izy, manana ny échelon izy, manana ny corne izy. Fa maninona izy tsy menao asa. Miaraka tamin'ny mpanao politika taloha tary, miaraka tamin'ny antokony zao. Nefa ny mpanao politika no miditra anatin'le administration publique. Tadidizo zay. Fa sy ny fonctionnaire miova palitao. Fa ny régime politika no miova dia mitsofoka nanomboka amin'ny PSD dia miditra REMA dia miditra INDD dia miditra TIM dia miditra SVM dia miditra TGV. Zareo no mitsofoka miditra amin'ny administration publique fa sy ny fonctionnaire no nandeha mitsofoka amin'izareo agny hanao politika. Fa kosa noho ny fatahorana ny affectation sy ny sisa dia lasa miforitra le fonctionnaire dia tsy afaka manao ninonino. Ankilany tsy tokony hisy hoatraniny avy eo anivo ny sinady ny fanalana tsy amin'ny antony ireo mpiasam-panjakana tsy mitovy firehana politika amin'ny mpitondra na koa ireo mpiasam-panjakana voatendry nandritra ny fitondrana teo aloha hoatrany ny fanazavana. Dia raha ohatra ka tsika zany hoe mandala ny droit de l'homme amin'ny constitution hihinan'inona zany ny vady aman-janaka nireo fonctionnaire 10 alina reo raha esorina marina reo. Grave be. Fa misy manana eritreritra ny hoany te hiprivatiser ny administration. Hoe mpiasany privé no hampidirina atao amin'ny fanjakana. Dia esorina ny mpiasam-panjakana. Sy azo atao zany. Soa ihany izy io fa navoaka ny zareo meloha le izy dia samy mamoaka ny hevitra ny daholo. Sy resaka corporatisme ny tenenako eto. Sy resaka fiarovana fonctionnaire fa ny rariny sy ny hitsiny zay ny antsoina hoe équité administrative. Fa kosa raha izahay manao hadisoanay sy manao ny asanay afaka miakatra codise zay dia esorinareo. Fa raha olona miasa normal fa tsy anatin'ny antokonao fotsiny izy na tsy anatin'ny antokom-pivavahanao na tsy anatin'ny razanao fiavianao sy ny fokonao dia esorinao le olona tsy azo ekena zany. Injustice administrative ny anaran'izany manalanala olona fahatany amin'ny asany. Fa afaka jerena koa ny performance. Zay ny antsoina hoe gestion axée sur les résultats de développement. Accédena amin'izay zany dia afaka manao rapport hebdomadaire isaky ny herinandro angeny fonctionnaire. Dia afaka manao rapport mensuel, dia afaka manao rapport trimestriel, dia afaka manao tableau de bord ina ny vitany dia ny mbola ataony sy ny sisa. Dia mbola afaka manana zo hanao formation reo olona reo. Dia farany ambeny sala amin'ny anak'Andriamasy manomboka eto raha tena hitady fonctionnaire compétent nareo ny fanadina panjakana. Aoka zay ny kolikoly. Fa lasa ny olona donty tsy mahay ninonina ny occuper le poste dia gagatsika hoe sisy résultat. Sisiko. Ny tena mahay tsy afaka.
Jeivina miisa 7.3 amin'izao fotoana ireo mpiasa-panjakana fantôme na ireo mpiasa-panjakana tsy fantatra na izy ireo no miasa na iza izy ireo raha natotanisana avoaka ny ministera. Fanderian'ny tanora malagasy na vita fianarana sy ireo mifaninana ihany koa moa zany dia mba ahita zay asa sahazany maripaizana zay ary fifananana anjakany fahamarinana lavitry ny kolikoly tahaka ny efa mazatra hatramin'izay fa ho any amin'ny tapany avaratry ny nosy vetivety isika tokony hojerena manokana ny fomba tany sy ny fomba mampanao sy ny fiainan'imponina amin'ny faritra iray zay vao irosona ny mety ho fanapahan-kevitra ny amin'ny mety ho fizarana ny faritra iray ho roa raha ny nambarany filohan'ny ACD2ED teo aloha navony Pierre Lenoble tsy mety ary tsy mifanaraka amin'ny fiainan'imponina ny hanasarana ny faritra roa ny raison Sofia raha ny fomba tany no jerena raha ny fanazavana etry. Ny Sofia zany misy base culturelle manokana ho an'ny Sofia mitambatra mitovy daholo ireo culture zareo reo afa-tsy nalalava ihany maningana kely satria nalalava tsy nalalava rehetrarehetra fa iny party manao hoe reto zavareto hitantsika ao misy ny atao hoe laimbara misy atao hoe rasariana misy ny atao izay nitambaran'izy rehetrarehetra ao fa vitsiny manao an'izany amin'ny Madagasikara fa io ihany manao an'izay base culturelle zareo ary na ny fomba la muzika hitantsika io dia mitovy daholo izy reo fito ary na saika mpiavana daholo iza avy Sofia tsy mahanavana analalava iza avy Maritsara tsy mahanavana Befandrina iza tsy mahanavana aty Mampikony olo mpiavana reo na hoana vakina zany hoe misy zavatra tsy hain'le olona ao tsy hoe rehefa vakina dia mahazo financement be dia be na mahazo malaky kokoa fampandrosoana inona fampandrosoana hitantsika amin'ireo ambadisoa na lalana mbola tsy vita hatramin'izao dia tsy hakana lesona zany fa mandry tsara dia ataovy référendum io any tsapa hevitra olona tsy hanao any mihitsy le olona afa-tsy reto ny olona hitady seza satria novely fa misy seza ao zaraina any tsy any le izy fa ny identité culturelle ny Sofia dia tsy azonao zaraina indivisible io tsy négociable. La fomba vao afa-tanteraka indray kosa mbola mifamafao ao an-tsain'ny malagasy amin'izao fotoana izao ary tsy ekeny ny kolotsaina amin'ny maha kristiana sy ny firosona amin'ny interruption thérapeutique de grossesse na ny fampitsara voaka ho an'ireo vehivavy mitondra voaka mihoatra ny 3 volana hoy ny mpitsabo ity endrika fampitsarana ity izay tsy maintsy irosona rehefa manano sarotra ny toe-pahasalamana ilay reny mitondra voaka na ho famonjena azy na ilay zaza ao an-kibo. Daniela Minorsono mitondra antsika ny antsipriana zay. Isan'ny tranga tsy maintsy irosona ny ITG na ny interruption thérapeutique de grossesse adika amin'ny teny malagasy hoe fanapahana fampitsarana voaka rehefa manano sarotra ny toe-pahasalamana ny vehivavy mitondra voaka ahafahana mamonjy ny reny na ny zaza ao an-kibo hoy ny mpitsabo saingy mbola sarotra ho antsika eto Madagasikara ny anak'izany noho ny kolotsaina kristianina izay tsy mamela antsika na tanteraka izany ho ny fanazavana. Tsy voatery hoe famonoana ny zaza foana ny atao hoe interruption fa dia hoe fanapahana fampijanonana an'ilay voka dia raha ohatra zany ka eo amin'ilay hoe interruption thérapeutique iny be dia be ny zavatra hoe mahatonga ny eto amintsika eto Madagasikara hoe tena hoe tsy ho tena hoe logika amin'ny maha olombelona foana satria tsy tiatsika ny saraka amin'ny ramatorasoa nefa ndraindraiky io tsy avelantsika hoe ohatra koa izy ny dokotera tsy maintsy ajanony ty voko ty satria mandeha raha be loatra ramatorasoa dia ekentsika ihany angamba satria tsika tsy tisaraka amin'ny ramatorasoa fa raha ohatra ka antanintsika hoe mety ve ny fampijanona an'ilay voka dia ohatsika hoe non tsy mety ay zavatra zany hitanao fa famafao be dia be ihany tsy mety tena hoe manana ny tena hoe zavatra tena hoe ao anatin'ny sainy loatra
le malagasy zany am'izay zavatra zany sarotra le amariny le izy. Jeivina antony mahatonga ny vehivavy iray mitondra voka tsy maintsy miroso amin'izay fanapahana fampitsarana voka izay ohatra ny mpitsapo ny fahaverezan-dra sy ny fiakarany tositra avy loatra izay misy fifandraisana amin'ny fisiany ilay zaza ao an-kibo. Ny sakafo io zany le zavatra ny le tositra aloha ngamba ohatra hoe resaka atao hoe toxémie gravidique eo izy ny fiantso azy araka ndrazaiky teo tena mandefa zavatra mihitsy le zaza misy zavatra alefany zany de rehefa avy eo iny no mampatonga an'le tositra zany famofo le zaza mihitsy mipoizina zany zay poizina ho an'le anaty sorana azy de satria tsika tsy afaka iresaka diziny karazana prostaglandine misy eo amin'le zaza ny facteur mety hoe ampatonga an'le lalandra ny fentina na ny lalandra ny dizy sokatra tsy lava be zany sady zay tsy azon'ny mpiainy koa fa fotsiny ny azo lasaina de hoe misy zavatra vo amin'le zaza mihitsy zay no mampatonga an'izy hoe vo afaka koa le zaza diny ohatra tsy nanitsina ninona ilay ramatoa. Jeivina efa nisy notolo-dalàna naroso nisy olombava-mbahoaka ny Jiombe Masogola Mali mikasika ny fanekena ny fampitsarana ny fitondrana voka na ny interruption thérapeutique de grossesse raha mahazo fahazon-dalana avy amin'ny mpitsapo ilay mitondra voka ny taona 2022 tsaingy tsy mbola nisy hatreto ny fandiniana izany. Fampitsarana fitondrana voka izay tsy mbola eken'ny maro noho izy tsy mifanaraka amin'ny soatoavina malagasy. Pejy ny fahasalamana zany hoe tsika marina ny tapany voalohany tomony fampalalam-bavao tompoko lasy tompoko vavy. Ny firosoana amin'ny firaisana aranofo aloha loatra no mahatonga ny vehivavy efa misy ny tratra ny omamiada ny voziny tranondraza eo amin'ny fahadimam-telopolo taonany raha ny fanazavany ireo mpitsabo. Tranga zay efa hita taritra eto Madagasikara amin'izao fotoana izao saingy mbola ambany ny tranga misy atreto. Na izany azo tsaboana tsara ny omamiadana raha ny manompo fitelelana ireo vehivavy raha ny fanazavany ireo mpitsabo otrany. Efa manomboka miakatra ny isatany olona voany omamiadana ny voziny tranonjaza raha ny fanazavany ireo mpitsabo. Tsy mbola misy ny taremarika mazava mahakasika izany raha ny eto Madagasikara manokana raha ny fanazavana antonty amin'ny maro ireo olona tsy tonga manao ny fitiliana noho ny tsy fampiny ny fanentanana izay atao amin'izy ireo. Tranga izay mila fandraisana andraikitra antonty amin'ny maro ireo olona mety hovony izany. Le fanteniko teo hoe avy amin'ny firaisana ranofo le izy zany hoe misy ny olona ariska ao anatiny de ho tansako le olona mety hovoan'le izy. Olona anankiray manao firaisana loaloatra mialohan'ny 17 taona, olona miteraka mialohan'ny 20 taona, olona niaraka tamin'ny olona be da be ny lehilahy niaraka taminy na ihany koa hoe lehilahy ray ihany no vadiny fa lehilahy niaraka taminy fa niaraka tamina vehivavy be da be. Ny olona manana hery fiarovana ambany zany hoe mety le hoe voan'ny omamiadana, voan'ny VIH sida, ny olona mifoka sikiara, ny olona voan'ny diabeta satria midina ny hery fiarovana de ariska amin'izay izy de ny farany ny olona manana farim-piainana ambany satria tsy afaka hanao ny fitiliana izy. De ireo olona ireo zany ariska fa na zany zany ny vehivavy rehetra de ao anatiny fa ny olona manana an'le condition teo ariska kokoa raha amin'le olona fidèle tsy manana partenaire fa tsy anankiray fotsiny. Azaveko teo ihany koa hoe mila manao fitiliana vehivavy rehetra. Azo tsaboana tsara ny omamiadana raha toa ka voadily mialoha. Misy amin'ireo vehivavy no ahitana izany eo amin'ny 17 taonany noho ny firosoana aloha loatra amin'ny firaisana aranofo raha ny fanazavana hatrany. Ny fitiliana de fitarafana fijerenan'ny lésion précancéreuse ny fitenenay anazy zany hoe fahavoazana mialohan'ny isehoan'ny cancer. Mahazo virus le olona androany miala amin'ny firaisana aranofo 3-5 taona any aorinan'ny nazonan'le virus vao tonga le cancer ao anatin'izay fotoana 3-5 taona zay no ahitana ny lésion précancéreuse izay afaka tiliana mialoha. Zany hoe raha voatsabo zany ireo lésion précancéreuse ireo de tsy misy ny omamiadan'ny vozon'ny tranonjaza.
dia ny canceran'ny col littéral efa nteniko teo hoe 3 taona hatrany amin'ny 5 taona renan'ny firaisana ranofo no miseho ny cancer donc aty amin'ny 45 ans ity zany ny olona ny vo eto Madagasikara lasa nomboka mialoololo le izy satria efa nomboka miroso makany aloha koa ny firaisana ranofo ny tanora amin'izao donc efa misy ny any amin'ny 5 taona efa nomboka misy vo fa mbola ambany ny salanisa mitaha amin'ny olona any amin'ny 50 taona 70 taona. Ho fanampiana ny vehivavy sy ny ady amin'ny omamiadan'ny nono sy ny vozan'ny tranjazy, misy ny fiarah-miasa ny Fondation Akbar Ali sy ny eo anivon'ny pavillon Sainte Fleur amin'ny fandidiana ireo olona tratra izany. Antony 14 isanjato ny fitiliana izay ataon'ny Fondation Akbar Ali no milana izay fandidiana izay. Izay ny tapany voaloha teto anivon'ny fampalalana vaovao tompoko lahy sy tompoko vavy isento vetivety aloha isika ato anatin'ny reto doka vavy reto dia rehefa avy eo indray ary. Découvrez de nouvelles sensations. La Fibre Go est chez vous pour 99 000 AR par mois. Oui, vous avez bien compris, 99 000 AR seulement. Et maintenant, dès l'atteinte du flux, vous pouvez le recharger facilement. Abonnez-vous vite en Télémashop. Telma est fière d'accompagner l'UPRIM dans l'accomplissement d'une mission commune pour que chaque étudiant monégasque compte. Vaovao Banque Madagascar et l'université UPRIM forment un partenariat solide depuis 9 ans. Ensemble, libérons le potentiel de l'UPRIM. UPRIM a été l'un des pionniers du système éducatif à avoir été convaincu de la solution Envol. Nous nous engageons à maintenir cette collaboration fructueuse et à façonner ensemble un avenir éducatif brillant et sans limite. Tananamano Madagascar et UPRIM, main dans la main pour l'éducation de nos jeunes paramédicaux à Madagascar. Ensemble, rallumons la flamme de l'éducation à Madagascar. Vous aussi, décidez d'avancer aux côtés des grands. Rejoignez UPRIM. 5 filières au choix. Paramédicaux, droit, gestion et management, commerce et marketing, communication. Investissez dans une valeur sûre. Choisissez UPRIM. Zary sika dia tafaverina retany ivy ny fampalalam-baovao tapany faharoa dia mbola anaganana ohatrany tompoko lahy sy tompoko vavy anaraka izany hatry amin'ny farany. Any Antsirabe reny voatry ny faritra vakina karatra nahazo fiofanana ireo tily sampana mena na mpiandala avy amin'ireo fivondronana miisa 200 mahery ao anatin'ny faritra vakina karatra. Naharitra 3 andro ny fampiofanana tao anatin'izany ary tafiditra ao anatin'ny hetsika fankalazana ny fahazatotaonan'ny tily eto Madagasikara. Andro nirina raha miandrosoa Kolo TV Antsirabe no mitorantsika ny Antsiprian zay. Mbola ao anatin'ny fankalazana ny androm-panorona ny fikambanana skotisma hatrany ireo mpikambana ao anatin'ity fikambanana ity ho aneto amin'ny faritra vakina karatra no sady tafiditra ihany koa ao anatin'ireo hetsika fankalazana ny jobily fahazatotaonan'ny tily eto Madagasikara. Arak'izany dia nisy fampiofanana ireo olona ao anatin'ny sampana mena na ny mpiandalana avy amin'ireo fivondronana maro manerana ny faritany ny vakina karatra izay natao teto amin'ny lycée André Resampa Antsirabe nandritra ny 3 andro. Fampiarana avy hatrany no nomena ireo olona izay tonga niofana teto nandritra izao fampiofanana izao ary faiza mitarika ireo fokon'olona namany no tena andrasana amin'izy ireo raha ny fanazavana. Ny ankizy tonga miofana eto amin'ny ankapobeny zany zao dia 7 avy amin'ny fivondronana maro misy avy any Betafo, misy avy any Ambobary dia misy ihany koa nefa eto Antsirabe atapy-tanàna. Tena mampiavaka ny fifanana moa dia tonga dia fampiarana avy hatrany, misy zavatra atao zany dia tonga dia ampiarina hoe ohatr'izao ny fanaovana an'ity pratika zany no miaina bebe kokoa. Raha apitahana amin'ny anivon'ny fiarahamonina dia ny ankizy nandalo skoto indrindra fa ato amin'ny sampana mena dia miaina amin'ilay hoe fanasina sy fahazavana, zany hoe fitaratra foana izy zany modely mitarika ny ankizy ho any amin'ny tsara kokoa. Maro ireo tombontsoa azo amin'ny fanaovana tily ary tena ilaina ny fampiofanana tahaka izao
mba hafantarana bebe kokoa ny andraikitra zany. Dia zavatra tsapako aloha hoe niofana olona za nahafantarako ny andraikitra inona ny mampiavaka olona sy ny fokon'olona dia ahafantarako ny andraikitra izay miandry akoho zany raha oharina amin'ireo fokon'olona zandrinay. Tena ilaina satria ato zany ny mamelabelatra kokoa ny andraikitra anse zany hoe se zany zao raha fokon'olona dia raha tsy nandalo an'izao formation zao se be dia be zao zay zao dia vao nafantatra hoe olona zany dia tokony anisan'ny mpandray fanasany tompo dia tokony koa plus de 17 ans miakatra zany hoe 17 taona mihoatra zany tamin'izay vao tonga teto zao tsy nafantatra ny andraikitra anay fa dia hoe ny iovana aloha fa ankehitriny zay nafantatra ny tokony ataonay hoe aika zany zao ny andraikitra tokony andraisanay dia le zavatra ianarana ty zany ampitanay amin'ireo fokon'olona anay izay misy anay tsirairay avisaka ny fivondronanay. Nahatra telo andro ity fampiofanan'ireo tily sapanamenana mpiadalana avy amin'ireo fivondronana maro tato anatiny faritany vakina karatra ity ary aorian'izao fampiofanana izao dia mbola isy ireo hetsika izay ho tanterahana ho fankalazana hatrany ny jobily fahazady taonany tily eto Madagasikara. Totosa androany kosa ny lalao famaranana nanamarina ihany koa ny famaranana ny topikatroana taona 2024 eo amin'ny taranja e-sport. Hotoizana trano ny mpikarakara ny hetsika ireo karazana tournoi eto an-toerana ahafahana mampiakatra ambony kokoa ny fahaizan'ireo mpilalao malagasy. Ndeha rahantsika ny fanampanazavana. Faranandroany tanteraka moa zany le izy rehefa fantatra hoe izavy no champion hoentiny iaina amintsika amin'ny juvénus amin'ny herinandro ny ambaidaina ny action rehetrarehetra moa zany nandritran'izany tena hoe highlight na ny moment fort zany CGC zany nandritran'ity androandro ny 2024 sy 2025 volana febroary ity. Ny CGC 2023 no farana fa ny 2024 moa zany mbola ifandinena amin'ny mpiara-mombonantoka hoe ao anasy ahoana no anaovana azy ary raha ny vinavina moa zany dia hijanona amin'ny resaka jeu de combat ny CGC national ny amin'ny jeu de foot ezana ihany ampidirina fa tsaratsara moa zany sady manentana ihany koa ny ao anatin'ny tontolony foot sy ny jeu de sport mba asiana rafitra na hoe structure moa zany mba afahana mampiditra azy ao anatin'ny tournoi national satria tena miezaka ny Kolo TV amina ao anatin'le izy na amin'ny ara-pitaovana na amin'ny ara-bola ihany koa moa zany dia mba ilaina zany fandraisana anjaranareo zany ahafahana mamerina an'izay ezaka izay satria izay ihany no mamerina antsona hoe motivation na hoe fahazotoana na zo tokoa ikarakara hetsika sahala amin'izao zay ataontsika hoe mbola ao anatiny hoe inona moa ny ilazana azy gestation angamba raha ohatra ka atao amin'ny teny frantsay zany hoe mbola mitsaika zany le zavatra amin'izao mbola sy tena ao anatin'ny tanterakatsika tsy mitovy amin'ny any ivelany ary zay moa zany no antom-pisiny ny hetsika sahala amin'izao ary zay no mahatonga ny Kolo TV miezaka hatrany hatrany manao karazana fanetanana sy manao événement na hoe hetsika mitovy amin'ity cyber game contest ity dia ny am'ty taonty moa zany raha ohatra ka mbola misy zany cyber game contest izany dia tazonina amin'ireo tanàna efa nisy aloha zany fa mbola tsy afaka hitarina amin'ny tanàna hafa satria miankina misy ampilalao ao amin'ny tanàna anankiray no ahafahanay manangana rafitra anankiray indreo zany amina tanàna anankiray. Morondava eketsika hoe manana efa misy Kolo TV ihany ohatra fa mbola tsy afaka ny anao CGC na Morondava zay nohon'izay anton'izay ihany fa raha misy mpilalao ohatra Morondava moa zany dia arabatsara araka izany dia isorana be dia be ny mpanoana moa zany sy ny mpiara-miasa rehetrarehetra amin'ity cyber game contest ity ny tekan'i Madagasikara ny fédération malagasy de jeu de combat moa zany zay antsona hoe MFG tetsy andany ihany koa ny Mega Mada Game ny Smash Ultimate Mada ny FGM ihany koa zay atao hoe na dia tsy nandray anjara mivantana ary zareo anisany nanentana ny mpandray anjara tamin'ny resaka foot andray anjara amin'izany foot zany dia indrindra moa zany ny Kolo TV isorantsika hatrarehatrany mikarakara an'ity inona moa discipline sport électronique na e-sport ity. Andarana Zivia News eto amin'ny Kolo TV zany no anaranao ny ambaindaniny izay fifandanana tanterana teto amin'ny fahitalavitra andrindrina ny roa andro izay. Fa pejiny kolotsaina indray kosa isan'ny mozika maro mpankafy eto Madagasikara ny rock ary manana mpanakanto andrareziny amin'izany isika. Mbola vitsy amin'ireo mpanakanto miangaly ny mozika rock no fantatriny maro ary misy amin'ireo tanora aty aoriana no tsy mahafantatra akory ny tantara sy ny zava-misy mahakasika izay mozika rock izay.
toy ny any velany dia manana andrarezina amin'ny mozika roka isika eto Madagasikara. Efa ela no nankafiziny malagasy izany, na zaza na tanora na olon-dehibe. Ohatra amin'izany ity hirany Black Jack mitondra ny lohateny hoe Lucille ity, nafana ny lanonana tamin'izany fotoana. Mbola vitsy amin'ireo mpanakanto miangaly ny mozika roka no fantatry ny maro, ary misy amin'ireo tanora teoriana no tsy mahafantatra ny tantara. Ohatra amin'izany Balafomanga, izay isan'ny nanandratra avo izay tontolon'ny roka izay. Iray andeny tamin'ireo tarika mivoy ny mozika roka, tao amin'ny Iray Mbilanja, Tselatra, Doko Holiday, Black Jack ny tarika Balafomanga. Hoanareo zay mainka andeha hitaingina tsony potry mikary anao ramatokely apoy anao sasankely de kara te andraso kelikely fisalo tsy mba taitra velively satria anao ty voatery arady anaraka akizy tsara nefa sanatry tsombotre telopolo tsombotre telopolo tsombotre ary azato tsombotre roanjato tsombotre telonjato hoanareo zay mainka andeha hitaingina tsombotra. Isan'ireo mpanakanto miangaly ny mozika roka ihany koa ny tarika Inia, izay hiakatra nitsehatra amin'ity taona 2024 ity, raha toka ny ato tao anatin'ny fotoana vitsivitsy. Ankoatra ny mozika metal, mozika mavesatra, somary melodika kokoa ny fototry ny mozika ataon'ny tarika. Manana ny tantarany ny roka ary lasa fiainana izy ankehitriny. Roka nke nandohatra ny zavatra tsy mety teo amin'ny fitondrana zany anisan'ny zavatra nampisy azy izay dia nitatra teny foana izy dia lasa fiainana mihitsy an'ilay izy fa tsy zany koa tsy midika hoe ny roka dia mijanona ho mpanohitra koa tsy fa milaza ny zava-misy ihany koa eo amin'ny fiarahamonina ny roka mitondra hafatra ihany koa amin'izao efa misy efa mandalo efa génération fa EDB amin'izao mankafy ny roka ary efa tena mivelatra ary azo lazaina hoe manan-karena ny roka malagasy satria tena ny style roka misy eran'izao tontolo izao dia saika hita daholo eto Madagasikara ahitana artiste miangaly izany. Embona sy Kalo, io ny lohahevitra nosafidiana amin'ny fisehoana sehatra voalohany ataon'ny tarika Inia amin'ity taona 2024 ity, izay atao eny Antaninarenina ny faharoa ny volana Martsa ho avy izao. Mozika maro no nafantarana ny tarika Inia, ary maro ihany koa no tsy afaka ao ambavan'ny mpankafy. dia ihany koa tompoko lasy tompoko vavy no entiko mamarina ny fotoana ny fampalalam-baovao tamin'izao alina izao. Isaraka anao tena tokantrano no naraiky ny vaovaontsika hatramin'ny farany. Azadino ny fanjarana alalino dia ny makasika ny ranovisy indray no entin'ny ilarina soloniana ho antsika ao anatin'ny fandarana alalino aorian'ny fampalalam-baovao zao. Ny tena kosa mendraka ny veloma mandrapitafa ho amin'ny manaraka indray tompoko lasy tompoko vavy. Veloma tompoko.
Rejoignez Uprime. 5 filières au choix. Paramédicaux, droit, gestion et management. Uprime nanolotra ho anao teo ny fampalalana vaovao. Investissez dans une valeur sûre. Choisissez Uprime. 5G Batelma, des actualités uniques, dynamiques et renversantes dans le journal TV.